marina. Firenena afaka tanteraka ve I Madagasikara? Feno 5 taona androany, ny fahatsarovana ny etsika na koa hoe tabataba, ny taona 1790. Hatramin'izao dia mbola mistery sy tsiambaratelo amin'ny fiainam-pirenena hatramin'izao ny toerana misy ny firenetsika. Raha efa somary niratra ny masoandro-panafahana tamin'ny fitondran'ny filoha Marc Ravalomanana, ka isan'ny antony nahatonga ihany koa ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 1920. Ankehitriny anefa efa mba navahany ampahany betsaka amin'izany avokoa ny ankamaroan'ireo firenena niaraka nandevozina tamintsika tamin'izany fotoana izany: Rwanda, Maurice, Ethiopia, Nigeria, eny fa hatramin'ny Komoro, izay no everiny filoham-pirenena malagasy ankehitriny fa ho firenena ilany fanampitsika atsoatsy. Tsy ireo voazogan'ny firenena Europeanina neverina fa nanjanaka kokoa ny mahaolona narahanta amin'ny firenena frantsay tamin'izany fotoana izany, toy ny zanatany Espaniola sy ny Anglisy no manomboka tafala amin'izany lovatarazo-panjanahany izany amin'izao fotoana izao. Fa na ireo avy tao ambanin'ny vahony ny frantsay ihany koa aza. Isika izany zao ity no sisa tratrafarany eto, sisa tsy mety tafala amin'ny endrim-panjanahana vaovao raha ny marimarina kokoa, sisa tsy mety tafala amin'ny vahony ireo mpanandevo vaovao raha tena adika ara-piforonan-teny sy arakeviny ilay teny frantsay nampiasaina tamin'izany hoe colonisation. Sanatriny zany mbola ahenoka bary toy ny fandre mahazatra isan-taona ihany ve, toy ny hoe ny adiny fahafahantsika ireo bekotro marolatra. Tsy tokony andraraka ilombiandoha isika, tsy avelantsika mena ao anatin'ny tontolon'ireo ny razantsika, tsy avelantsika ho very maina ny tolon'ireo razantsika. Nefa hatramin'izao tsy mety tafavoaka fa mialetika anatin'ny fahantrana lalina. Ny tanim-bahoaka ity naverina sy tena iadivana mafy hatramin'izao amin'ireo everiny maro ho mpanjanaka amin'ny endriny vaovao, izay tsy frantsay ihany fa hatramin'ireo sinoa sy ny karana ary ny teratany maro hafa toy ny arabo. Ny zava-dehibe aloha hatreto dia mbola misy ireo tena mijoro sy miady ho an'ny malagasy tamin'ny fitondrany no mbola mijoro mandraka ankehitriny. Noho ny fanamarena ny fahatsiarovana ny 20 Marsa taona 1770 io mihitsy dia mbola mijoro any tanindrazana ny filoha Marc Ravalomanana, ka isan'ny nidina sy nitafa tamin'ny vahoaka tao Moramanga ny tenany. Ny sabotsy lasa teo sanjoro izy ireo ary teto Moramanga ny tena nisehony izany fasahina lehibe izany. Ohatra lehibe ho atsika sy ny taranaka faramandimbo nasehon'izy ireo tamin'izany hoy ny filoha Marc Ravalomanana. Tsy maisatsehontsika amin'ny vahoaka fa mbola misy ny fanantenana eo amin'ny fanavotana ny firenena hoy ity filoha teo aloha ity. Hoy mantsy izy hoe nisy olona lahery fo teto amin'ity firenena ity nijoro tamin'ny farany say namony eny. Dia faharoa, isika taranaka aty tsy andrara kilomendoa, tsy andrara kilomendoa tsika fa aloaraka sy azo atao. Dia inona nataotsika? Ijery le nambanao reo, tsy nahazo fahafahantsika raha tsy niady reo. Tena ny an'ireo tsy hoe situna fotsiny fa tena niady namony eny. Fa isika isitona le namantsika anatin'ny fahantrana, niady ny tena ady divantsika inge zao dia mifahantrana. Ka dia mampirisika anareo aho hoe samy mieritreritra tsara nareo amin'izay. Marina mihitsy izay voalazan'izay. Ankoatra ny fanjakazakan'ireo vahiny eto amintsika ankehitriny mantsy dia tsikaritra ihany koa fa tompony mangatakatiny ny malagasy amin'ireo izay any-bafananany sy areny eto amin'ny firenena ankehitriny. Tsy hita intsony ny tena ilazana ny fahorian'ny malagasy fa tena latsaka ankady, latsaka any an-davaka, eny anaty antsana mangitsokitsiky ny fahantrana ny 20 isan-jato. Zavatra telo ihany no mampahantra: orooro tany goavana, ady an-trano ary tsy faiza mitantana izay tena mahamenatra. Antony hoy ny filoha Marc Ravalomanana, ny tsy fijerena akaiky ny tena zava-misiaina ny vahoaka, sakafo hohanina izay tsy misy intsony, tsy nisy ady an-trano tokoa mantsy teto fa tsy faiza mitantana no hita tamin'ny fitondrana, ary izany no ilaina anarenana indray ity firenena ity. Mila firaisan-kina izany
ho iatrany ny filoha Marikaravalomana. Tsy hitako tsony azy eteny hitenenana ny fahorian'ny malagasy fa toy ny olona latsaka ny ankady izy any amin'ny antsana lalina mangetsoketsoko ny fahoriana dery tena latsaka ao anatin'ny antsana tsy ao anaty lavaka tsony antsana lehibe satria tsy vitsy ny latsaka fa tsy latsaka ny any amin'ny 70 malagasy latsaka any anatin'ny antsana mangitsongitsoka lalina be dina ny zavatra tokony atao amin'izy ireo ary ho jerem-potsiny ve tsy maintsy ataotsika ny mirahiny aminjenan'izy ireo aminjenanareo satria tena misy olona marobe eo 700 mivoaka malagasy ary ambany ery inona mahatonga zany zavatra telo ihany no mampahantra ny firenena eto ambonin'ny tany tadidinao tsara angamba rehefa niteny zany aho satria niaraka tamin'ny reo manam-pahaizana venavelan'ireo de hoe na izy vony ororotany na izy misy ady atrano na izy tsy fahaizana mitantana tsy ataoko marika izy fa mamenatra tsy fahaizana mitantana ary io tsy fahaizana mitantana io tsy hoe hatrany ambony any fa trare ambany ery zay mahatonga an'le olona milaza hoe lasa any akady satria le olona mitantana azy le mitondra azy napidina azy any akady ina mahatonga an'izay tsy fijerevana akaiky ny tena zavatra ilainy vahoaka de jerevinareo ary inona ny tena zavatra ilainy vahoaka andavanandro sakafo hohaniny aloha sakafo hohaniny aloha marina mihitsy izay voalazan'izay ny tsikaritra mantsy de tsy rehefa iny ihany no manjanaka angolaka ny vahoaka malagasy eto amintsika ankehitriny fa ny mpitondra eto amintsika mihitsy izy ireo no voky sy manana fiara lafo vidy be troany daholo izay azony alaina amin'ny volam-bahoaka fa ny vahoaka kosa zara raha mahita ho arapaka isan'andro tsy maintsy manao izay azo atao iandrandrano sy ilazana maneran-tany fa tsy ampy sakafo kanefa isika manan-tany be afaka mamokatra be loatra ny mpanararoatra izay tsy ny madinika no manao izany fa ny mpitondra mihitsy nanome baiko politika ihany koa moa ny filoha Marikaravalomana ka naneo fa mila mitsangana ary rehefa mitsangana mila miandry sy mandray toromarika tsara ary rehefa mijoro dia anome baiko indray hoe sahi ho tena lehilahy ka tsy emotry isika na iza manakana tena mila anareo say aho tamin'ny heritaona nataontsika hoe sahi amin'ity taon'ity mijoroa ary amin'izao iara entana amin'izay hoy ity filoha teo aloha ity ny fanontaniana mipetraka izany de ny hoe hitsangana ka anotra ny fanjanana ankolaka izay mahazo azy io ve ny vahoaka malagasy sa mbola atory ka nalasa ny vahiny aza ny taniny anjakan'ny vahiny ny fandraharana anjakan'ny vahiny ny kolotsaina anjakan'ny vahiny ny arem-pireneny anjakan'ny vahiny ny tanindrazana de mbola atory be ihany ny mety dia mijoro ary vonina ny anangana firenena vanina indray fa ahoana mariny ahoana mariny